faly miarahaba atsika rehetra mpanaraka sy tapony WATAWATA ny tenako androany isika dia ndereseresaka indray ny vao malaza tamin'ity herinandro ity tsy inona moa izany fa mahakasika ny diany andriamatoa filoha Andry Rajoelina izay lasa nakany Dubai namonjy fihaonana tampony na ny World Government Summit izay natao tany Dubai. Nilaza moa andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny izany diany izay tany Dubai izany hafaliana hoahy ny mitondra feon'ny vahoaka malagasy sy ireo vinana petratsika izay miara-dalana tanteraka amin'ny haitao arakajy mirindra eto amin'ny World Government Summit andiany faharaiky ambin'ny folo izay atao aty Dubai amin'izao fotoana izao. Miara-dalana tanteraka sy iankinany fanatanterahana ireo vinana petratsika ny fifehezana ny haitao arakajy mirindra. Voninahitra ho an'i Madagasikara ny mahavahinana saina manokana atsika ary handraisako fitenenana manoloana ny fihaonam-be izay nitanterahana nanomboka ny 12 ka hatramin'ny 14 febroary. Mahafaly hatrany ihany koa ny mihona indray amin'ireo filoha afrikanina rahalaho toa Andry Paul Kagame hoy izy hatrany. No mafisiny tamin'izany fa volana vitsy taorian'ny nihonako tamin'ny Sheikh Shakbof bin Nahyan Al Nahyan izay ministry ndrarahambahiny ny Emirats Arabes Unis teto Dubai tamin'ny COPS 28 dia hafaliana hoahy ny fankahita sy fanakalo hevitra amin'indray. Proof izao fa mitohy ny fiarahana mijery ireo seha-piarah-miasa hitondrana fampandrosoana ny sehatry ny angovo ny fambolena ny industria ary ny varotra sy ny fizahantany no niompana ny dinika ny fanaovana ao anatin'ny World Government Summit izao hoy izy hatrany. Namafisiko tamin'ny fandraisam-pitenenako nandritra ny izany fihaonana izany fa vonona handroso i Madagasikara ary afaka ampiarahana amin'ny fivoarana ara-teknôlôjia izany fampivoarana izany. Manan-karena i Madagasikara ary manan-talenta azo trandrahana ny tanora malagasy. Izany indrindra no nanaovana sonia fifanaraham-piarah-miasa niaraka tamin'ny Emirats Arabes Unis mba hisitrahany mpianatra miisa ray tapitrisa ny Digital School sy ny Coder Initiative izay hampivoatra ny fampianarana sy ny fampiofanana ireo tanora mba ahafahan'izy ireo mahazo asa sahaza sy mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena hoy hatrany andriamatoa Andry Rajoelina. Mazava izany fa tena manao aintso zavatra mihitsiny ny filoham-pirenena andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny fikatsahany ny tombotsoa iombonana sy ny tombotsoa ho an'ny malagasy rehetra amin'izay fampandrosoana ny Madagasikara izay satria moa araky ny fanamby izay nataony ombenimbieny dia Madagasikara tsy maintsy mandroso ny tanjona ary tsy mihemitra isika fa mandroso ninona ny kidona ninona kitranga moa hoy izy hatrany satria andriamatoa Andry Rajoelina moa araky ny teniny matetika foana izy dia olona strategy ary manana ny strategie mampiavaka azy izy ary vonona izy hampandroso any Madagasikara izay mba hialana amin'izao fantrana lalina izay mianjady amin'ny voaka malagasy sy ny Madagasikara izao. Manoloana izay rehetra izay dia maro ny fantanina izay mipetraka ka misy moa zany mametra pantanina hoe tena ho vitany andriamatoa Andry Rajoelina tokoa ve ny ampandrosany Madagasikara, tena ho afaka amin'izao fantrana zao tokoa ve ny voaka malagasy sy ny Madagasikara ka hoy zay avy ety WATAWATA gasy hoe aloha handeha de ho hitantsika eo satria mbola ao anatiny ady isika amin'izao ary mbola ao anatiny fandaminana ny paikady rehetra hampandrosona ny Madagasikara izay mba hiadina amin'izay fantrana lalina izay mianjady amin'ny voaka malagasy sy ny Madagasikara izay ka aleo miandry ampitonina isika voaka rehetra amin'izay fampandrosoana hoentina andriamatoa filoha hajaina Andry Rajoelina izay. Mbola ao anatin'izay fampandrosoana izay hatrany dia nilaza moa andriamatoa Andry Rajoelina tao mipejiny fa omena sehatra ihany koa ny lafiny talenta sy ny tanora ka noho izany dia nanolotra sehatra manokana ireo tanora malagasy haneho ny talentany ary omena fiofanana izy ireo mba ho mpandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena hoy izy hatrany nandritra ny fitokanana ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina tao Mangoro. Izay zay ara tomboko lasy tomboko vavy hamaranako ity video antsika ity manasatsika rehetra hanao commentaire amban'ity video ity mba afahana mandravina ny hevitra rehetra nanaovantsika video manaraka eo. Manasatsika ihany koa ilike ny video antsika ary manasatsika tanandro hatrany abonneo amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any am'sesy to WATAWATA gasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de mirary soa.
fitiavako anao tsy mio vomaika me mito sasamianao tsy falovy aminao zao jiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tany hesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsy izaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kasatao atala za tsy agne Azamiagnatsy